Viva 98.8. Zava fandarina eto mionja-peo Viva ny alatsinainy hatramin'ny zoma manomboka amin'ny iray ora atoandro ka hatramin'ny ora sasany famakafakana ara-politika sosialy toe-karena ny tondra taridalana famakafakana kely sika dia aveo nareo hiantsehatra amin'ny antso amin'ny finday toy ny mahazatra fa melohan'izay dia tonga dia amena foana ny laharana aloha hidirantsika amin'ny antso amin'ny finday rehefa aveo anakoa zany ny laharana zany zao no ampiasaina aloha dia ny 034 07 009 88 zay zany ny telemana ny asositsika 034 07 009 88 dia nasiana orange aloha zany androany koa 032 91 901 20 032 91 901 20 ireo zany laharana mino fa voarainareo tsara izay rehefa tonga izay faneho-kevitra amin'ny antso amin'ny finday zay fa fankely vetivety fotsiny tsika taridalana famakafakana foy hoentina amintsika ary mpiaino jaina dia resaka ara-politika aloha sika satria samy mametram-panontaniana daholo zao any anaty any hoe aiza ho aiza marina ary le rivotra politika misy eto amin'ny tanàna eto Madagasikara zany ny resaka hoe manao ahoana marina ny rivotra politika eto ny rivotra politika misy eto rehefa andinihana amin'izao fotoana dia miovaova araky ny fotoana izy io sy ny toetra raha misy miara-manaiky an'izay ngambontsika miovaova araky ny fotoana sy ny toetra raha misy ary raha jerena amin'ny ankapobeny dia misy ny azo lazaina satria arak'izay le tenintsika hoe miovaova zay ny sehon'ny zavatra maro samihafa ao anatin'izay tontolo politika zay dia gaga ny olona zany dia mahay manavaka zany ny olona hoe tena zay tokoa ve le politika misy manko mieritreritra ny olona hoe areo matetika zay ny zavatra ao andohan'ny olona hoe rehefa mpanao politika dia fetsifetsy na hoe mpanao politika dia mety manaonao foana na hoe mpanao politika dia bebe lazao zany no mibana ao anatin'ny sain'ny olona zay ny ataontsika hoe miovaova izy io amin'ny ankapobeny satria nahoana matoa zany zavatra any midomina ao anatin'ny sain'ny olona matoa ny olona mipense na hoe mieritreritra betsaka anotoe-javatra ohatr' zany amin'ny ara-politika dia misy zavatra mafy be sarotra tena hoe vonoina sarotra fafana eo amin'le firenena zany eo amin'le fiainana ara-politika misy eo amin'le firenena ka anisan'ny misy an'izay tsika tena anisan'ny misy an'izay tsika sa tsy marina zany satria nahoana ny rivotra politika eto amintsika le toedra ara-politika amin'ny ankapobeny iainan'le firenena eo foana fa le fiovaovan'le izy dia mifiovaovan'le olona dia le olona miovaova ao anatin'le izy dia izay mampanara-maso ny vahoaka malagasy dia fantatry ny olona daholo ka raha ohatra ianao zao misy ny fanendrena tompon'andraikitra ambony maro samihafa mivoaka amin'ny conseil dia mamaky an'ireny ny olona dia misy tonga dia misy manao hoe ohatra dia misy koa manao hoe zay ahay misy manao hoe mety misy manao hoe mampisalasala misy ary miteny hoe tsy menatra koa ohatran'izany
za zany le rivotra politika miovaovy eto amintsika amin'le toedra raha ao anatin'le toedra raha anankiray zay mbola hoe mipetraka eto amintsika de nefa mialatsiny raha miteny an'izay hoe miandrandra zavatra maro le olo-pirenena eo amin'le firenena misy azy fa zara fa misy ny tsapany ohatrany zao fitondrana zao mitondra ny hoe fanavaozana de inona moa zany ny teny finosina zany fanavaozana zany inona ny hevi-dalina hoe tokony hovokariny zany resaka fanavaozana sy fanovana zany de eto ahiteny hoe mpanara-maso ny vahoaka malagasy de azagaga raha misy ny fanehoan-kevitra samy hafa entin'ny olona satria nahoana mbola misy zavatra ngeza be za tsy manao hoe ny fanavaozana za tsy miteny hoe tsy misy mihitsy eo vita fa bitika de bitika le izy tsy ao anatin'le zavatra andrandrain'le olo-pirenena zany mba azahoan'le olo-pirenena hery ary indrindraindrindra ampiriska ny olo-pirenena ho tia tanindrazana asa raha tsapatsika zany fa mahita taratra an'izany ve tsika amin'izao fotoana inona ny zava-misy inona ny zavatra miseho ao anatin'le izy zay ny tsy maintsy itenenana zay ny tsy maintsy anehoana hevitra hoe tafapaka ve le hevi-dehibe sy lohateny ngeza be nentina ny fitondrana amin'izao fotoana manoloana an'izay fiainam-pirenena zay amin'ny ara-politika voalohany ihany koa mbola misy hatrany ny ezaka anamafisana rafitra demokratika na fifidianana ny androm-patakany hitatsika zao mandeha ny korotsikorotsy etsero de samy miresaka fa olana tsara indrindra fifidianana de eo ny resaka hoe fahalalana miteny faneho-kevitra sy ny sisa de eo ihany koa ny fitakiana ny resaka androm-panjakana hoe raha vao zao araky ny fitakian'ny sasany sy ny sisa zany zany zavatra miseho daholo eo anatin'le izy saingy matetika de misy ady hevitra sy tsy fitovik-hevitra eo am'mpanao politika sy ny olo-pirenena indrindra amin'ny resaka mangarahara sy fitantanana voapirofo le izy ry-piaino an-tsaina maninon'ireo zavatra ireo no miverimbery maninon'ireo mivoataky maninon'ireo ny ataontsika hoe misy fitakiana lava maninon'ireo ny anehoan'olona hevitra matetika sy ny sisa de misy faneho-kevitra misy hevitra tsy mitovy ao de mampisarasara bazana ny mpanao politika mazava ho azy de samy je suis daholo na iza de iza nefa de politikan'iza zany ny tena mety ampiariny eto amin'le firenena de politikan'iza ny tsy mety kanefa ireo rehetra ireo de samy milaza fa mpanao politika daholo na iza zany eo anatin'le izy daholo de zany zavatra toe-javatra rehetrarehetra zany no itenenantsika hoe hafahafa le rivotra politika misy ao anatin'izany tsy mamenatra miteny hoe anisan'ny hita maso amin'ny vaovao sy ny karazany hoe voasambotra ianina sala am'izao ohatran'izao sala am'izao amin'ny vaovao rivotra politika manao ahoana de averika ihany hoe ny zavatra tena ny ilaina nge raha hitady ny fanovana sy ny fanavaona mety ny zavatra mety misy koa de ity raha te hanavao sy hanova marina ny mpitondra de le ao manodidina azy ihany koa manana ny heviny de mifandrimpaka eo le izy any de farany le izy hita maso be ty ivelany de tsy mbola tafapetraka ihany le resaka hoe fanavaozana sy resaka hoe fanovana fa zao ameo andraikitra nge ny olo-pirenena trany fotony hitadiny ny atao hoe rafitra zany fanavaozana zany fa za tena miteny anareo fa mahita betsaka ary anisan'ny andrasan'ny olona zany
fa misy mety tsy mipitondra matahotra an'izay fa mety ny olona manodidina azy na amin'ny olona ny fotony any zay sahala am'izao mety manome hevitra sahala am'izao dia tsy tafapaka le izy nefa anisan'ny reniny olom-pirenena mihitsy zany hoe fanavaozana fanovana avy any fotony mihitsy manana ny lanjangeza be ary tafapetraka mihitsy le hoe ny vahoaka ny fanjakana de ho ito am'izay reo ny ataon'ireo mpiasam-bahoaka ireo dia izy mpiasam-bahoaka izy mpiasam-bahoaka rehefa nazavaintsika teto impiry zany isika vahoaka ny patron isika vahoaka ny fanjakana iza ny mpiasan'ny vahoaka dia ireo tompona andraikitra maro samihafa zay mitantana ho arahan'ny vahoaka maso amin'ny asany ho tafaverina any amin'ny vahoaka hoe tena tafapetraka fa ny zavatra misy hatramin'izao dia lasa ny zavatra miseho matetika dia iny adila politika valifaty politika mifaneo hevitra mifanaratsy ianona sy ianona sahala am'izao lasa tsy ao anatin'ilay zavatra tena hoe tokony ilaina sy tokony hifantohana ny zava-misy fa lasa ohatra mijery ny adiny rakoto sy rabe dia lasa ohatra ny hoe spectacle le izy dia hany ka na misy zavatra tao ary dia mialatsiny lasa indraindray mety atao ohatrany hoe resaka populisme fotsiny ao anatin'le période hitantanana aloha dia anaporofoana fotsiny hoe io fa miasa sahala am'izao dia amin'izay fotoan'izay betsaka ihany ny fitaka ka anisan'ny fitaka zao porofo azontsika hoentina fa makafakana ny atsika raha mifoto-drafitrasa vita amin'ny filoham-pirenena teo aloha andrea matoan'ny rajoelina tsy araka angeno nitokana azy fa misy mahay manao langazy mampime ihany indraindray moa dia manao fampitahana 10 volana sy 10 volana sy ny karaza lasa zany ny fampitahana misy zavatra tao anatin'ny 10 volana zany tsy hitovy raha izay ny raisina hoe 12 taona ny zavatra vita ao anatin'ny 12 taona zany tsy hitovy amin'ny zava-bitany ao anatin'ny 10 volana mihitsy zavatra tsy hitombona mihitsy zany porofongeza be azo jerena inona avy le zavatra vita raha resina le resaka 12 taona ao raha resina le resaka 12 taona hoe dradradradrainy ny sasany io dia jereo daholo nanomboka tamin'izay voalohany mpatonga amin'ny 12 taona tao anatin'le nitantanan'le filoha teo aloha zany inona daholo le zavatra nisy sy hita maso sy voaporofo ka vita napetraka ho an'ity fireneny ity napetraka ho amin'ny Madagasikara ho fananam-bahoaka ka rehefa mandimby ianao dia ny tena marina dia zao fanohizana ny asa ny tena tsara fa tsy mametraka fankahalana fa fantatry ny olona foana io arain'ny olona foana io na inona ho ataonao io ka zay le mifanome misy fomba fiteny taloha zay mifanome plakazo au sol loha ndraindray dia ao samy mekarapoka farany farany mekarapoka daholo dia sahirana fanavaka vany rehefa misy ny problème atsontsika vahoaka malagasy sahala am'izao mpanao politika samyla rehefa tsy misy ny problème zay tsy mila ny anina firongo sahala zany malagasy daholo ireo rehetrarehetra eo olo-pirenena malagasy daholo ireo miaina eto Madagasikara samy tompo samy teanana ny andraikitra sy ny anjara biriky entiny manasoa ny firenena donc zany tokony raha jerena dia jerena ny tena lahara-pahamehana tompoko jerena ny mba hifantohany rehetra ny problème ampanao politika sasany dia matahotra vahoaka matahotra amin'ny fitsaram-bahoaka arakevitra ny tiako tenenina matahotra amin'ny fitsaram-bahoaka arakevitra zany problème ampanao politika sasany dia tsy mety milaza marina manoloana n'le olo-pirenena mihitsy fa avilivily le resaka karakaraky ny avilivilinao an'iny resaka iny vao mainka azahoan'ny olona azy afantaran'ny olona ny hoe ohatra ny hafahafa nge zany hevitra zany
ohatran'tsy izany no fanarahana tsy ohatran'izany ny zavatra tanjona tratrarina tsy ohatran'izany dia mivilivily eo le hevitra samy manana an'izay hevitra tia nolazaina eo dia faran'ilay izy fantatry le olona ihany ny zavatra tiako tenenina dia zao ny olo-pirenena tompoko na inona ho ataonao na inona ho ataonao na inona kajikajy politika na inona dia za dia miteny fa manana ny fomba ny tsarany ny mpitondra sy ny mpitatana teto amin'ity firenena ity daholo ny olona ny malagasy rehetra na izy na izy samy manana ny teboka afantarany an'ireo fa tsy mifandraisanao fahavalo ny anina kory ny ampamirapiratra anao vao maiky ianao maizina za tena miteny an'izany vao maiky ianao maizina na ny fanaratsianao ny anina na ny fanenjehanao ny anina tsy any ny problème ao za tena miteny tsy any le problème fa ny zavatra ho fantatra ao anatin'izany fotsiny hoe misy ny zavatra hoe mety eloka nataon'le olona amatanitandalana antsika dia bon alors fa tsy izay ny atao priorité entina anadotona n'le sain'ny olo-pirenena dia lasa ny problème amin'izany enerim-piainao zaina dia zao lasa tsika ny jamby tsy mahafantatra ininona hoe aiza ny lalaka ivoahana dia samy miandro fotsiny eo dia ny zavatra misy amin'izay fotoan'izay mora andairan-javatra maro samihafa tsika zay ny atom-pisiny ny mpanao gazety zay ny atom-pisiny ny mpamakavaka zay mba mijery sy mamilaza ny resaka hoe manao ahoana ny toedra raha-pirenena amin'ny ara-politika sosialy toe-karena mila fantarin'ny olona zany mba hiepita tsara ny amin'le olo-pirenena ahafahan'le olo-pirenena mandray andraikitra hatrany fotony any hoe aiza ny anjara biriky hoetiko anaovako ny correction rehetrarehetra zay tsy nety rehetrarehetra ka erahan-kevitra iaraha mamindra anatanterahana ny tanjona zay tiana tokony mbatratrarina ho an'ity fireneko ity fa averika ihany hoe betsaka ny matahotra ny manome fahefana ho an'ny fotana manome fahefana ho an'ny vahoaka zany hoe olona ara-pahamehana miainga avy any amin'ny fokon'olona sarotsarotro io kanefa raha io nefa ny azo tanterahana tsara dia anisan'ny vahaolana anankiray mamahaolana betsaka ny mahakasika an'izay ny hamaranako azy dia hoe misy ihany koa ny fianjana indraindray mandritra ny aorianan'ny fifidianana izay mampiseho fa mbola eo ampanorenana ny fitokisana mbola eo ampanorenana ny fitokisany rehetra amin'ny rafitra noho izany tsy mora ny milaza hoe mizotra araka ny tokony ho izy tanteraka na tsy misy ny lafy mandroso fa misy koa ny olana mbola mila vahaolana lalina dia izay nylazaiko rehetra izay mbola misy tokoa ny olana lalina be ary hitadiavana vahaolana ka oka tsy raha misy ny ataontsika hoe zany tsy maintsy misy foana hoe pomba ny fitondrana amin'izao fotoana sy ny tsy pomba ny fitondrana amin'izao fotoana misy foana zany fa zao tadiavo le olana zay tena hitadiavana vahaolana tena lalina ray zay ny faharoa ny lahara-pahamehana ao anatiny atao hoe tetezamita dia ny atratrarana ny tanjona any amin'izay fifidianan'izay ny fiandreketana ny asa maro samihafa zay tanterahany eo dia zay tompony andraikitra eo fa mba ho porofon'ny vahoaka ny asa zay ataony mba ho porofon'ny olona dia hain'ny olona mitazona an'izay hoe ny asa ohatr'izao tokony ho tohizana ny asa ohatr'izao tsy mety dia eo le resaka hoe fakakevitra ny concertation nationale zay zavatra tena tokony ho apetraka ao anatin'izany no ataovy lahara-pahamehana ka eken'ny be sy ny maro fa tsy sanatry ny vava hoe sao dia andeha ilaka dia hoe zay tiatian'ny sasany ihany
lasa mahaberesaka be le izy rehefa avy eo. De ny problema manko amin'izay fotoana izay tena teneniko hoe raha fa io no ohatra ny hoe misy fifandiran-kevitra lava be sy ny anina de misy kajikajy politika indray ho anitatra fotoana. Io zao efa mandeha le izy tsaotsao resadresaka hoe mihitatra mandritra an'izao 5 taona sy ny sisa, tsy lara-pahamehana zany, vo maiky tsika reraka be amin'izany. De mety hiteniny sasany hoe zay ny amaranako azy mihitsy hoe tamin'ny andron'ny président Rajoelina nge tamin'izy tontolo 5 taona tadio tsara. Ary misy ny tantara tsy maty fa velona. Ary raha voateny eto ny olona rehetrarehetra mambra tao anatin'ny tetezamita tamin'izany tsy afa-miala amin'izany, fa tonga de manaiky ho azy hoe zay anisan'izay. Fitadiavana toerana nantarana n'le resaka tetezamita tamin'izany. Ao anatin'ny fotoanan'andro de zao de lasa nihitatra le fa raha ny sitrapon'le filoha tamin'izany de mifaranana amin'ny fotoana fa tamin'izany moa zany amin'ny filoha teo aloha zany ny ataontsika hoe nametraka tena nametraka izy ary mbola mametraka amin'ny fitiavan-tanindrazana ny hoe ny tombontsoa ambonin'ny firenena nijerena de nijerena daholo zany ary tena noenona ny antoko politika tao anatin'ny vahaolana mety niraisana sy ny tadia mifanady ataontsika hoe nitady seza maromaro ary ny sasany sy andraikitra sy ny sisa tao anatin'le izy fa hita le izy hoe lesoka le izy tatioarina. Donc zany ny zavatra tiana tenenina raha mpitondra amin'izao fotoana de tokony anana ny hevitra goavana be ao anatiny hoe raha sanatry ny vava hoe mihitatra zany tetezamity zany mandeha lavitra hoe mbola melava ny fotoana de manimba le firenena sy le fiainam-bahoaka le izy. Donc zany manana andraikitra be ngeza be ny ray aman-dren'ny firenena mpitatana amin'izao fotoana, manana ny décision tokony hatanjaka tsara manoloana an'izay rehetrarehetra izay nge ho mahatonga antsika le miteny hoe miovaova be de eo koa le fifandiran-kevitra samihafa tsy mitovy hevitra ao anatin'le izy sy ny sisa de io no miteraka fifamaofaon-javatra be da be rehefa avy eo de tsika ny fanina. De io koa moa zany ny avy eo amin'ny anteny miram-pirenena zao misy ny fivoriana ara-potoana de andrasantsika koa moa zany zay vaovao tena misongadina io mpanao gazety ny Viva, eo ihany koa ny télévision Viva mamoaka ny vaovao hatrany amin'izay vaovao tsara ho fantatra ofisialy mahakasika an'izay fivoriana ao amin'ny anteny miram-pirenena zay. Maharitra 10 andro izy io de ho hitantsika eo moa zany fa betsaka ny zavatra dinianao de ho arahantsika eo ihany ny vaovao ka raha misy mifamakafakana mety azo entina ihany koa anatin'izay etitsika eny foana fa ny zavatra tena hoe aholoko tsara ao anatin'ny saitsika amin'izao fotoana de zao ny hoe tsy maintsy misy mpanohatra, misy mpomba mazava ho azy de miezaka ao anatin'ny fanoherana mampiseho ny tena fanoherana tena izy ara-demokratika manara-dalàna tsara fa tsy miteniteny foana na sanatria ny fanoherana tsy fanompana olona mihitsy, ny fanoherana tsy famingavingana olona mihitsy, zay de tadio manjary miopefy raha vao zay. De eo koa ny hoe mpomba amin'ny fitondrana de aso ny zavatra tiana resahana zany de zao misy mpitondra eto zao io mila araky ny tenentsika hoe manara-maso ny vahoaka malagasy, mpanara-maso daholo ny vahoaka malagasy. Zay no tadalina famakafakana kely foinetina ry Piano Jaina fa akafaingotsika de ho tononoko indray mandeha ny larana hidirantsika amin'ny antso de afaka mandrosotsika ao anatin'izay fa niokevitra zay raha vao vata amin'ny vaovao ray tsika de ataovy moramora ny radio, ataovy moramora fa eny foana ianao miteny eo misy maheny foana de azadiny manonona ny anarana sy ny toerana zay misy ianao ao anatin'izay faneho-kevitra zay ndawari. 034 07 009 88 034 07 009 88 032 91
901 20 032 91 901 20 Mirabanao tompoko. Ien tompoko. Efa hoe enao fa mitenena misy Florent vaty Sambava mba hevitra kely mahakasiky le kopatanao anareo any Sambava any tompoko, kopatananao anareo. Azafady io mahakasiky le avion jet privé anaky roa sa telo izy igny. Maninona moa raha ohatra ka sy natao avion le izy fa natao drone satria tsika zao efa agnatin'ny teknôlôjia ny izao tontolo zao. Atao drone zany mandeha mitsirika an'le toerana misy ireo ataontsika hoe ariagna mbola tavela agnaty tsibony tany agny. Fa ny mahagaga zegny avion jet privé tsy fantatratsika afaka mitondra igny zavatra hitany de lasa de agny de tsy hita agny satria izy io zegny mpandraharaha nigérien antsoina hoe Benedict Peters mpanakarena be izy io ao a Nigeria ao no namotra an'io avion ka de zay zany fanontaniana tiako apetraka hoe na ino tsy natao drone le izy fa natao avion izy fa mampisavisa zany ohatsika rehetra. De faharoa farany zay atia fatisava indrindra fahity Sambava tegna mbola mahatsiaro ary manao agnatany ny filoham-pirenena radio satria mamirapiratra Sambava teo aloha teo io tsisy mba inona mba fotodrafitrasa vita ito Sambava fa mbola raha vitan'ny président fogna tokanagna de mahagaga ny zavatra zay fa sotra betsaka ny président Rajoelina alofa Sambava mamirapiratra Sambava ohatra ary mbola manao agnaty agnaty mbola mirary tonga fogna tsara ito Madagasikara latsaka sotra betsaka ny diva sy ny fandarana ao ka zava isaona betsaka ianao de makasitraka andrasantsika ny antsoa manaraka. Mirabanao tompoko. Tapaka izy 034 07 009 88 Avenue 032 91 901 20 Miraba tompoko. Miarabandikakana monsieur Patrick de miarabandika resare Zarato madinika voalohany indrindra tao moramora le radio azafady ia mizaka manao moramora ny mizapeo voalohany indrindra ny fanehoan-kevitra tiana hoentina de tsotra raha resaka fanavaozana aloha no resahana tena tsy mbola mahita taratra ny tena hoe fanavaozana ny zavatra zay tanisaina fa raty nataon'ny mpitondra teo aloha sy ny manodidina azy. Tena mbola tsy hitako le fanatsarana zao raha toa ohatrany to fa manao stratégie ifikirana eo amin'le resaka ataontsika hoe tetezamita ve ty fitondran ty sa tsy de efa manomboka malaza mihitsy le hoe ororitina 5 taona satria mety efa tonga saina ngamba ny filohan'ny fanavaozana hoe raha isisika anao ady sisika any amina fifidianana ve mety ho assuré hoe ho lany sa tsy de aleo andeha andrivotra le resaka tetezamita tsy fantatry ty hoe ororitina 5 taona de fa manao préparation psychologique an'le olom-pirenena. Ny antoko manana tombony amin'izao fitondrana zao moa de raha malala ihany mampiasa ny olony tena kotikokoto mihitsy mitetonjapeo manaraty ny Florian Rajoelina manoatra noho ny hoe mbola ny Florian Rajoelina no mitondra an'le firenena ankehitriny fa tsy ny filohan'ny fanavaozana fa tena tanisaina tena pira noho ny tamin'ny fotoan'andron'ny président Rajoelina mbola mitondra azy le resaka fanaratsiana fandokoana mainty ny fotsy ataon'ny président Rajoelina. Misy ihany ny olona ataontsika hoe tsara saina na tsara sitrapo tena mijery ny hitandrazana amin'ireo olona fitondrana tany aloha izay manaratsy manenjika tanteraka ankehitriny ireo fa ny akamarony de tena manao hoe misy tombony aloha hoe de atao anangony eto mba ahafahana manao an'izay atongavan'ilay filohan zareo eo amin'ny fitondrana indray nefa tsaroa fa ny malagasy tompoko tsy mikipy
modinareo tsy hitany zavatra misy ankehitriny ka nahopotika aza ny firenena ankehitriny dia ilazonareo raha pitsy rafaka pitsy fa tsy izay eny eny filohan'ny fanavozana nanapotika dia solelafinareo izy dia aprisianareo ihany iblisatra mba hopotika ilay firenena ahafahanareo miakatra moramora eo amin'ilay fitorana satria président radio efa tena io ataonareo fanombana tanteraka io lazainareo fa tena hoe diabolizenareo tanteraka izy zany fa diable la personne ny fahitanareo amin'ny président radio fa tsy navita ninina teto izy ratsy avokoa aminareo zavatra natao amin'ny président radio tsy misy argument nareo ary tsy misy bala afaka entinareo mitifitra afatra mifanaratsiana amin'ny président radio satria matahotra nareo fa raha hoava ny fotoana ka hitroatra ny olon'ny président na hoe avereny eto izy ary efa manomboka mitaka moa ny olona isaky ny faritra amin'ny resaka fatapahana diro sy rano hoe aleo ihany président radio ka manomboka mitaka ny fiverenan'ny président ny olona ka raha efa tena anjeky io mety tsisy ninina ho azonareo atao fa zao fotsiny aza dia mijery miorirana jereo hoe tsara ve ny atao mpitondra amin'izao fotoana izao io fanenjehana sy fanagadagadrana olona lavy io ny olon'ny président radio io tsy mahaso io fa zany tena nareo an'izany mangina ny olona aloha amin'izao ary mbola maro anisy fa ho avy ny fotoana hitenenana sambisambiky mikipinareo fa na ministra ny fitsarana amin'izao fotoana izao io ary izay nampirisika nandoro tranon'olona sy nandoro lapan'ny tanàna dia arovanareo satria hoe io no mahavita manenjika amin'ny président radio sy ny manodidina azy dia ho hitantsika moa ny tohiny tantara fa samy hotsarain'ny tantara daholo na mpitondra amin'izao na ny teo aloha na ny tany aloha rehetrarehetra rehefa samy hotsaraina dia tsy maintsy ho tany saina avokoa ny ratsy natao rehetra raha tsy hitondrana ny fitoriana avokoa zany rehetra zany dia hitantsika eo raha ohatra ka aso amin'ny firenetsika zany makasitraka tompo fa dia mirary so ho an'ny tanindrazana so nabetsaka ianao dia makasitraka tompo fa izy tsika ny antso manaraka mirabanao tompoko Itu avy dia Masanmalo. Ien tompoko. Io. Resaka momba ny resaka fanavaozana ty ihany tompoko. Voalohany resaka momba ny Jery rano manko no nanongoanan'ireo fanjakana. Dia aiza ho aiza Jery rano amin'izao tena vao may lo zany mihitsy. Misy haiko ry zareo fanavaozana namba mijery izay na tsy mijery. Tena trop mihitsy. Faharoa manarakaraka an'izay nampanategna ny filohan'ny fanavaozana tamin'izao le resaka rangazoma ho an'ireo tanora navita service lasa tamin'azy teny mikapisady teny. Inona ny setiny nivoaka ny premiera rangazoma teo zanaky ny mahitahita sy ireo manodidina anazy navoaka ny zareo. Asa na fanavaozana mariny ty sa fa fanavahana. Raha fahafarany fahatelo zany resaka fisindrovana ny vahoaka. Piasa mpanjakana ihany ve ny olombelona. Vao tonga tao amin'ny fitonana manko zareo voalohany jereny indrindra dia piasa mpanjakana. Fa ny privé ngamba sy olo amin'izareo nefa raha olona mieritreritra mariny ireo mpanao politika mampafiry ny privé piasa mpanjakana somary mandreraka ihany le ataon'ny fitondrana amin'izao fa io moa hivaly aminazy ihany. Ireo sode koa le fanavaozana amin'izao sao dia managneriteritra fa hoe tsisy resaka tombam-pananana ny zareo misy nomboka ny dirandreo teo hatramin'izao nefa ny vahoaka malagasy sy ny forono ny tompoko izao dia fa mailo fa samy misy kelo azay toerana misy an'zareo zay toerana ovan'ireo zavatra fa tika moa tsy afaka amin'ny resaka amin'izay raha sy amin'ny fotoagn'andro afantarana an'izany fa fantatra daholo na trano na tany na inona vidindreo efa fantatry ny vahoaka madinika zany fa any amin'ny fotoana agnambarana azy hoe tenenasika anazy amin'ny resaka le fividianana le resaka fokotany ty ny apotiposiko fana moako zany hoe le olona namognova anazy tamin'ny andro rasiraka tao aorian'ny fitondrana rasiraka ndray mbola tady agnova anazy hoe hotendreny io da ohatra ny vahoaka aloha be dia be ny sy manaiky an'izany fa zany hoe zareo moa ny eo dia zay tiandreo atao dia maresaka kelikely misadidira to. Izao nabetsaka ianao dia makasitraka tompo mandroso rehefa misy ny antso manaraka. Eny tompoko mirabanao tompoko. Allo miraba tompoko atao moramora le radio. Eny tompoko. Ay tao ara io fitondrana io tena sy mamely satria zao ino ny antony dia famonanam-panjakana tanteraka io. Dikan'izany zao ara ny taty be
eto amin'ny vily efa mandangalanga ny anonitra freo valondrato tsy tsony solution komanio fitondrany eo amin'ny zay hoe frisony zay satria takotsony hoe itsika vahoaka zany mba tonga saina am'izao zavatra rehetrarehetra zao fa raha io fitondrany io tsy mamely io na ho aizy io tsy mamely io fa indrindra fa ity ministry ny fitsarany ty io nefa tam'izay président zao tonga teo nefa nanao vavabe tany an-dafy tany inona moa no tokony mbola nalasa premier ministre io fa noho ny fitondrara tsy mamely io ihany ka samy tonga saintsika vahoaka malagasy ka efa manona ny andro ravelona foana zay na ho aizy na ho inona ataon'ireo fitondrany eo tsika manona fitondrana ravelona daholo sotra tompo sona betsaka ianao dia makasitraka tompoko resitsika ny antso manaraka mirabanao tompoko mame voninahitra mampatrika sy ny ekipa rehetra amin'ny viva Okazava 335 analanjorofo androany mamy dia fantatrao tsara ny toerana nisy anay dia raha miasa tamin'le filoha-pirenena teo aloha ho tantarainay eto ny zava-bitaka ny arahana mihitsy le ho resahany dia ny arahany tenako tamin'le filoha-pirenena hoe monsieur le président mila an'izao voalohany indrindra hiditra te analanjorofo tsika feny university vohitra ny tanànanay ianao dia mandalo université goavana be vita io EPP manara-penitra vita io kianja rasonjato vao tapo tanàna vita io ny alakely ny tanàna na vita prison manara-penitra efa vita io nisy ny komissaria vaovao amin'ny tanàna vonisokafana vita io efa miasany ny komissaria ny tribunaly vita io ny fitsarana automobile any amin'le toerana vonisokafana mihitsy ireo ny CSB isan-karazany tao anatin'ny faritra misy ananalanjorofo efa vita daholo zany ary ny fanomezana fitaovana tao anatin'ny hôpitaly sy ny région ananalanjorofo trax fomba fanaovana lalana zay raha ny zavatra niarahanay tamin'ny filoha-pirenena goavana be daholo zany manara-penitra ny anaran'izany tamin'izany rehefa aveo indray niaraka tamin'ny filoha-pirenena ny tenanay ary mifampijery satria misy apapiainana ny ainanay tao amin'izany hoe Ambatondrazaka vita ny 44 ny tenanay anisan'ny tao anatin'izany toeran'izany mihitsy ary misy apahatananay ny soratra tao anatiny hoe anisan'ny manaiky sy nanamboarana io zay 44 vao mialo amin'ny 44 ianao dia miainga teo amin'izany hoe manainga zipo dia nilazan'le honorable anankiray zay hoe raha io mivita dia andizy tapatapahako eto ny tanako vita zany tonga dia nahazo manainga zipo vita zany ny université vita zany ny EPP vita zany lalana feramanga mankany amin'ny terrain d'aviation na ataony hoe café vita zany goavana be mihitsy zany ny terrain d'aviation zany zavatra tena ataony la fitsangatsanganana mihitsy zany amin'izao fotoana zao ny kianja rasolonjatofo ngamba ataoko efa mba tany ianao nahita zany kianja nanara-penitra zany na vita odof niaraka tamin'ny ministre ny Edgar tamin'izany nanodonana voatabia ho lasa zavatra vita ao anatin'ny fitaovana rehetrarehetra zany barazy efa nisy barazy vita ny filoha-pirenena tamin'izany misy fanomezana isan-karazany nataony toy ny engin ihany koa entina manao lalana matota tenenanay an'izany mantsy zao rehefa misy miteny dia hoe le filoha-pirenena tsy navita ninina aloha zavandresaka zay groupe daday aty amin'ny faritra ny avinay amin'ny faritra tsinanana aloha zavandresaka tsy mpanao politika be resaka fotsiny zay fa niasa ary niara-niasa tamin'le filoha-pirenena ny zavatra itiavanay le filoha ary niarahanay taminy dia tsotra rehefa miresaka aminy zay ka misy asa ifampiresahana aminy dia tsy maintsy mandeha reny fotodrafitrasy reny ary vita nalanareo izy dia miandro zahay fa ny mampimianay ary mampalahelo anay ary mijery azy dia nivita nday ary ny sasany ohatra hijeritsika miami tamatavy nalana ho ny anarana miami fa natao hoe Tomasina dia lokona ndray le trano vita an'le filoha-pirenena fa nisoloana hoe tamatavy 500 le vita ihany no amboarina ohatrany dia hoe navita an'izany zao le izy ny olombelona zay tsy mila olana aminareo le momba n'le fanjakana mijoro amin'izao fotoana zao fa zavatra dia tavinay fotsiny dia zao reo nareo mametra zavatra ohatran'izany lazainay vita zany fa rehefa vitanareo ne zany vahoaka mijery mitazany io zao Tomasina tena miteny aho hoe lasa dala mihitsy mimponiny Tomasina amin'izao fotoana zao hoe tsy hita zay tena ho lazaina fanarenana anay osy
fa ny ampelantanana indray ary efa tena tsy fantatra tsony zay fandeny lany satria tsy hita zay fanampiany fanjakana anay amin'izao fotoana zao. Tsy anjaranay no miteny hoe tsy manao nareo ary tsy anjaranay no miteny hoe manao nareo fa ny vahoaka mijery sy miaino aminareo no indro mitazana anareo. Ary raha mare vaovao zay ao Antananarivo renivohitra ohatra misy hira-pirenena vaovao ndray efa miseho ao Antananarivo renivohitra, vokatry ny rano sy mivokatry ny jiro. Tena gaky ianao ozy le havanay zay raha mipetraka ao Antananarivo dia miresaka aminay hoe raha ataonao ozy tsy boboka ozy ny ao anatin'ny rano, tsy boboka ahoana varangate. Alevanao ny robinet ozy dia tatazana rehefa mandeha le rano amin'ny 12 alina dia maka rano ao adondro fa tonga dia rano misy tsy boboka kely madinika kely reny ozy izy ary tsy azo sotroina aveta. Marikototra ny tena mihaino an'izany hoe zay ny nanalana an'le filoham-pirenena tao anatin'ny hira-pirenena hoe miala radioelona tsy asiana teny an'le filazanareo fa ankehitriny indray ozy izy efa miverina le hira-pirenena. Hira-pirenena ozy zareo le nanalana ny filoham-pirenena teo aloha efa miverina koa amin'izao fotoana zao dia hoe hoe zavatra tsotra andresana aminareo le mpitondra amin'izao hoe ampisehoy hoa le mahanareo anareo ahafahanay mijery hoe tsy nanana zava-bita tokoa zahay fa reo nareo vita zavatra. Amboninahitra lehibe ny sarana aminao Mamy Patrika, zay vitanay mamy ary zay mijoro hatramin'ny farany tazominay hatramin'ny farany fijerinay. Saotra indrindra mamy. Saona betsaka ianao dia makasitraka tsy aritra kely miteny resaka Ambatondrazaka ianao fa tany Ambatondrazaka Pierrot Jaina dia gaga ny entin'ny olona hoe aty aminay koa misy bypass mamsoa misy fa mialy eo andeha ho any amin'le terrain d'aviation amin'iny Feramanga anainy dia tena ohatra ny bypass tokoa dia gaga misy ohatra ny bypass mihitsy fa mba tsy tio fa dia kopa-tany any Ambatondrazaka any eny tompoko miaraba tompoko miaraba tompoko eny tompoko allo Pasko. Eny tompoko efa ao ianao fa miteneny. Malata anao tompoko. Miaraba tompoko iza dia avaiza azafady. Za fokotany lambotra biby fa fokotany Mbatomintanga communal lambotra biby. Tena marina zany namana Mamy Patrika dia zao. Raha tena hoe mitombona le resaky ministre ny fitarana io fitarana iraisam-pirenena samborana amin'ny président dia tokony azo alaina any izy raha ohatra tena mitombo zay fa za zany misy ny tena tokony asorony io. Beda be zavatra ataon'ireo fanavozana be tsy milamba dia reny izao mikorotana ambony ambany ny firenena amin'izao fotoana. Tsika zany mila mahay foana le fomba andrazoelona fa dia izao fotsiny hoe mila mitandrina tsika vahoaka raha manontolo fa beda be zavatra tsy mety ao. Zay dia makasitraka Mamy Patrika. Saona betsaka ianao dia makasitraka anao tompoko. Ndrasantsika ny antso manaraka. Miaraba tompoko. Allô? Tapaka izy 034 07 009 88 032 91 901 20. Eny tompoko, miarabanao tompoko. Resaka namana Mamy Patrika miangavy kely namana Mamy Patrika mba verimberina. Ny tinay ambara kely zany iza tompoko dia avaiza. Iza dia avaiza azafady. Raha amin'izao fotoana ty makotra somary ny laza hoe iza aloha dia avaiza. Allô? Ndraso aloha mbola tsy voavalinao le fanontaniako. Vete fandrina ihany onjan'ny aina vete fandrina. Eny tompoko. Allô mahazo. Ali zany ny tinay namana onjan'ny aina vete fandrina izy namana Mamy Patrika. Eny tompoko atao moramora ary le radio dia sikatra somary varena ihany fa hoe fitondrana intérim lazay ny fitondrana mitondra amin'izao fotoana ity so dia mba misy halasonia atao amin'le filoham-pirenena amin'izao fotoana izao tompoko satria zahay somary gaga sy talanjona ihany fa hoe mbola mitohy ny fiarah-miasa amin'ny vondrona iraisam-pirenena hoy izy zareo dia izay zany mieritreritra so dia sinian'ny filoham-pirenena ihany ary mbola miasa amin'ity firenena ty agnatanterahana amin'izao zavatra rehetrarehetra zay fa tokony mba mailo ihany président teo aloha amin'izay zavatra zay satria zay mba gaga sy talanjona ary sika rehetrarehetra dia oatra varena amin'izany zavatra zany fa tokony mba misy fagnaraha-maso nefa hafembohan'ny président ihany no ibalibaliany zareo amin'izao fotoana izao rehefa atao ny fandiniana ary ray tena mahatsapa fa tena olona ny asa igny filoham-pirenena igny dia zay zany mba mahatsapa amin'izao fotoana izao rehefa nasorinareo tao zany ve izy mba mahavita lavitra ohatrany vitany ve zany ianareo
fa hatreto aloha de tena zay tany andehananao na faritra andehananao de lokolokoana le zavatra vitan'le filoha teo a de tokanana zany ny zavatra mba mahamay an zareo fantatry ny olona zany ary ny olona sy niasa tamin'ity firenena ty de tena mahasapa ny olona tena mahasapa sy niasa reto fa mitatavagna ny zava-bita fotsiny no ataony eo ka de miantso asika fomba ny filoha teo aloha roka asika samy mailo ary eo ka asika hiompona ray sisy vady belirano misy fa hiarahanoagna an'izay olona tolotra ny filoha eo zay ny asika mitazona asika de ny hamerina ny fitondrana ara-dalàna amin'ity firenena ty fa raha izao ro hitondrana amin'ity firenena ty satria le firenena aloha de hita am'izao fotoana zao fianaran'ny olona mitondra fotsiny fa mitena antsika vahoaka no hita eto amin'ity firenena malagasy ty am'izao fotoana zao de ny vahoaka atao ambany zavatra atao fitaovana ny sasa raha vao mba miteny kely de avy ndray le ministry ny fitsarana andeha sambotra aza mety horohoron'ny olona zany ho atsika fa fagnorohorona io olona tsy maninona de samborina zany no atao amin'ity firenena ty venagnao zany ve mba fitondrana hoentinareo sambosambotra ary agnareo raha matahotra haongana amin'io fitondrana io nareo anie tsy voafidim-bahoaka e ary zahay tena malahelo ny safidinay satria ny zonay no nisakisahinareo ny sompanareo mitondranareo tanky tegny ambotsiroatra ny safidinay agnay tsy nagniraka anareo hoe mitondra tanky egny fa dahalo ny tokony nataonareo ohatran'iraigny fa tsy ny safidinay misy ro sosena atao ohatran'iraigny hitondrana tanky egny ary agnareo ny safidy andeha hitondran'io forcé akeriny ohatran'io a de konjeo atao ho aby zany ny zavatra rehetrarehetra tsy mandeha ao Antananarivo salama hoe ny rano ny jiro fa pira lavitra noho ny zavatra nankatahinareo raha zavatra ataonareo am'izao fotoana zao hamono vahoaka ve no nidiranareo amin'io fitondrana io tompoko fa zay aloha de mametraka alefao ny fifidianana otsinay fa zay tsy mila an'izany hoe concertation nationale zany fa nahanao an'izany tonga eny amin'ny volana atsika ny vahoaka tsy rehefa tsy tiany vahoaka de tsy tiany vahoaka zay ny teneninay zay ary zao fotsiny teo ny avatra anay tandremo amin'ny fifidianana mangala bato fa tsy hagnaiky ny safidinay ohatrany mpagnisakisahana reo nitondrana tanky teny ambosirotra tony zay a ho anareo zay namoka mpanjakana tamin'ny 2025 farany teo no ametrahanay an'izay teny zay de tsy hagnaiky misy raha vo ny safidinay no isakisahina hoe afa izao ny safidinay fosy de hovainareo maity tsy magnaiky misy zay sotra tompoko so nabetsaka ianao de makasitraka andrasantsika ny antso manaraka mirabanao tompoko miraba tompoko mirabanao tompoko lasa le izy eny tompoko miraba tompoko eny tompoko manao tompoko eny tompoko ia anapesaka mampatrika mba tafiditra alohany iza de avy aiza azafady iza de avy aiza de falitoko zany mbo mahazo fitenenana aloha zao fa tena marina de marina iza de avy aiza azafady avy te manjaka andrina iza le anaranao monsieur sitraka tompoko eny tompoko de manjaka andrina ataovy moramora le radio de tonga de mitenena fa aza miandry le radio miverina avy te manjaka andrina zany de monsieur sitraka nizika aminareo am'izao de faly zany za maheno mietaitapon'olona rehetra fa rehefa fitondrana am'izao fotoana zao io matahotra fifidianana aloha de manao zay landreo an'io zay nosiny anaovan'ireo prologiendreo fitondrana io zany mba hitatanandreo elaela hinanandreo arekare firenena malagasy zany tiandreo atao fa tsika voaka zany tokony entana tsara mihitsy iarahantsika manarina ty firenena ty tokony ova be dia be zany le fomafanafana fo a tokony mangataka anareo zao manentana anay vahoaka de miaraka tika hanongotana io zay zao ny hitako mety hoe zay ry mampatrika sao na nihevitra zay tsy mety zany raha zay mpanao gazety ny andeha nentanany olona tsy de mety de mirahasoa anareo fa zay sa mba hitaitra fa mba tsika miara-mentana daholo fa tena tsy mamely ao n'izao fitondrana zao tsy
tsy mamely mampalahelo mihitsy. Marina hoe mpiandry le mpitondra antsika nefa za mahita hoe tsy mpiandry io. Raha miaraka amin'ny ambolambo moa dia ambolambo zay mpo teny. Fa tokony mba ahitantsika vahaolana aloha zao fitondrana zao. Zay zany tsy aritra amiko aty mampatirika dia mirary foantsika rehetrarehetra zany mba hiara entana. Zay zany faniriko. So nabetsaka ianao dia makasitraka tompoko. Ndrasantsika ny antso manaraka rehefa misy a. Eny tompoko. Mirabanao tompoko. Miaraba tompoko miarabany teny rehetrarehetra koa Irakoto-troisième arrondissement. Zao zany zavatra tiako tenenina eto amin'ity firenena malagasy vu an'izao situation zao. Raha ny tokony ho izy a. Atao moramora le radio. Atao moramora le radio. Oui, ny tiako tenenina zany a raha tena nandeha amin'ny fanavozantsika rehetrarehetra fifa melakeloko. Tsy hoe fa melakeloko fa fifa melakeloko anizanizy. Ka raha ohatra ka ny fanavozana nyity firenena ity ny fanamborana dia tsy ampy ny fanamborana ny Andriamatoa Navraholidinina fa samboriny alika ny samboriny voalavo ny samboriny rehetrarehetra atao fanadihadiana zay fa misota amin'ny rary sotokoa. So nabetsaka dia makasitraka tompoko. Ndrasantsika ny antso manaraka. Mirabanao tompoko. Eny tompoko. Allô? Miraba tompoko. Mirabanao Patrick. Miraba malagasy rehetrarehetra. Zay aloha maly atsika hiditra mihitsy tamin'ny message-nako. Iza dia avaiza zafady. Ilay madame Clarisse efa fantatrao hoe tia Merimandroa Vato tompoko. Eny tompoko. Ie. Nampalahelo mihitsy le samborana anay Navraholidinina. Fa olona tena faran'izay nanao sotan'ny firenena iny a. Tena mampalahelo ary mampalahelo. Dia tsy misy afa-tsy fisamborana be. Ny aloha tapaka avy any aminao a. Tapaka avy any aminao le izy. Mamerena miantso. Eny tompoko raisitsika aloha ny antso manaraka. Miraba tompoko. Mirabanao tompoko. Eny tompoko efa ao ianao. Allô? Maheno anao tompoko. Salama tompoko. Vatia Sidra? Iza dia avaiza zafady. Vatia commune Kafabositra, Finason, Vatia Sidra. Eny tompoko. Eny tompoko. Zay. Eto ary ny hevitra ao a. Ny hevitra vatia aminay dia mampalahelo le fitondrana amin'izao e. Tena raha nareo ny onjam-peo viva angambany ohatra amin'ny tena misy fitandremana be fa zavatra tsapoko raha tadidinareo tamin'ny Cool TV ireny tamin'ny fitondrany andro Rajoelina tsy tena tsamity fa tena manaonao mahakriko be mihaino azy. Dia zao zavatra mba takinay a tena vohitsakitsaka be raha zany zoan'le tontolo ambanivohitra aty e. Ohatra leo andrenivohim-paritany eo foana no mihetsika dia manonga mpanjakana ohatra ny tsisy dika mihitsy zany ny safidin'le vahoaka. Reny ihany zany atao hoe vahoaka reny manonga mpanjakana reny vohim-paritany reny nefa nolena ambany ravitra azy zany Jean-Claude tena besaka lavitra noho indreo any andrenivohitra ireo e. Nefa ny reny niny anona zao am'izao Jean-Claude tena mampalahelo tatsa am'izao le resaka anona ty zao mampalahelo be ny anona ty resaka fambolena ty vidim-piainana ty tena potika any zany zay nefa matin'ny ainandro sy ny tariny ty tontolo ambanivohitra ty nefa zereo mividim-bary ty
mba ahoana ny fijereny ty resaka fanjakana amin'ty resaka vary ty ahoana ny alina nefa ny amin'izao ty resaka TT1 sy ny tariny ty miakatra be ohatry ny renina reny tena nefa tamin'ny fitondrany andro radoela reny nefany tena nafinaritra be na miakatra ary ny TT1 sy ny tariny vidim-barina ty ambanivohitra fa miakatra foana tsy matahotra le zava-misy mihitsy fandipahalemana ihany zany ny takina ety ambanivohitra tena mahafinaritra be raha zany fitondrany le rangaha iny fa mba aleotsika hiary entana zany mba ampiverina anazy ety Madagasikara fa tsy ampin'ireo mpitondra am'izao reo de miforitra zany le mpitondra tena le miforitra tsika le mpiomba zany de lasa tena matahotra be an zareo fa zany zao tsy tokony zavatra atahorana mihitsy fa mijorotsika ny zavatra marina Mampatrika anao amin'ny resaka aminao. So nabetsaka ianao dia makasitraka tompoko. Raisitsika ny antso manaraka miarabanao tompoko. Miraba tompoko, ien tompoko. Efa ao ianao. Rabanao mampatrika. Ien tompoko. Tahin'Andriamanitra ianao. Miala tsindrinany aloha, voalondrinany a tena ilako tsiny aminao, tena hitonako aminao aloha. Teny za le tatiako Israka, teny tamin'ny lasinainy le tapanao tamin'ny manafitra ray minitra farany. Ilako tsiny le teny korotaka hoe misy eopiety araky ny teninao fa hitanao fa alahelo loatra matsy ny tena am'le zava-misy am'le fanaovan'olona le tsinitsinina le firenena izy indrindra ny fanentenany le ploe. Tena tonga hoe voatana le alahelo ka mazava teniteny am'le atedirana fa miala tsimilinao aloha za. De manaraka izany vidany a. Ohatra hoe mamerina kely aina zany satria hoe mampalahelo mihitsy le zava-misy. Ary tena manarakaraka sady mamenatra. Itiry moa ny olona nefa ny teniteny momba ny am'le fitsarana, mbola ataoko any am'le fitsarana aloha satria tena mampalahelo anahy mihitsy le izy hoe endena samborina anaovana vasofaty le olona miaraka tamin'le Andry Rajoelina. Kanefa ny zavatra mahagaga mbola beroka any le teniko hoe olona nianatra nahita ampianarana le ramatoa io le mpitarika miala tsiny a de manita ampianarana malala tsara n'izany matsapa tena be izy ny zavatra nahazo azy na tonga azy miala teto. Misy nandroaka be izy mbola voasambotra ne izy ary efa nasonona tamin'ny toerana mampitsara azy izy ka nahoana nefa ny ianao efa teo anatin'le fitsarana tony de tafaverina eto tanindrazana ianao de napetraka izay olona nametraka anao sy miantonao tany de anaovanao le valipatin'ny elanao teto de anao fa ny ianao no nandosika mba mandiny tena tsara fa sao de mba tsy mety aminao be hoe ianao ny tsara hoe mantony miandrinati Andry Rajoelina hoe anaovana mandazary international fa izy loatra moa ianao fa zapady tena mampalahelo be mihitsy le izy satria nizy mpitondra teo ane samy nanao ny tsinefy nataony ary nandosika manana nationalité français dona io filony assemblée io ara nefa nahoana lehibenareo fa nahoana nizy lehibenareo fa tsy zakanareo be ny zava-bitany tsy zakanareo satria tanora namen'Andriamanitra saina sy fahaiza izy namen'Andriamanitra fahendreny izy ny vahoaka itsinjo ny firenena malahelo daholo zao ny olona rehetrarehetra amin'ny zavatra sy nataony zavatra tsy vitanareo a nefa ny andezenareo anazy fa ny zava-bitany a itizanareo a nefa ny anaratsianareo anazy fa mieritrereta sy mandiny fa zafady indrindra aloha fa tena ohatra hoe teny kely le fo fa le raha io a tokony andiny tena tokony tsara tena mihitsy izy hoe sy samposampotra olona efa tenen'olona fa izy ho a nisy voalohany andosika eto tiana eto misy ny rotaka eto ty Andry Rajoelina nge nzy matofoloa nge na hoela na hoaingany raha mbola misy Andriamanitra io ka mijery mahitsy mijery marina misy teraka eto ainy mamerina anazy eto ary sao de ianareo rehetrarehetra reo no tankina ka andeha andosika daholy na andina ny vavanareo sy teny
zay aloha fa mbola anoy raha mbola afaka mitoy fa raha tsy afaka aloha dia manoina amin'ny manaraka fa misaona indrindra tompoko. Saona betsaka ianao dia makasitraka tompoko. Raisitsika ny antso manaraka. Miraba tompoko. Mirabanao tompoko. Hitapaka avy any aminao a. Eny tompoko. Miraba tompoko. Allô? Tsy eny mihitsy ianao. Miraba tompoko. Miraba tompoko. Nanoavy ao, dia hozy ny lasy. Ary tantara tsy mifanadino. Ny tantara tsy fanadino. Satria ny zavatra rehetra misy eto amin'ny firenena dia manana ny tantarany avokoa. Tsy tonga teo amin'ny fitondrana i André Rajoelina raha tsy le 17 région satria nindran-tany izay nifidy any era Donald Mampiana tamin'ny 2013 no nifidy any André Rajoelina tamin'ny 2018. Tsy tonga teo amin'ny fitondrana izany olona manana fitiavana tanindrazana, fitiavana ny malagasy zany raha tsy le 17 région tatia nindran-tany. Raha ny ex province d'Antananarivo tompo tsy tonga teo amin'ny fitondrana i André Rajoelina. Ary ny tantaran-javatra rehetra miseho eto Madagasikara dia miainga avy eo Antananarivo avokoa. Ny 13 mai 72 ao Antananarivo ny aveny. Ny 91 ao Antananarivo no aveny. Ny 2002, ny 2009 ary ny 2025. Raha tsy nifonnareo regny zeto reo mpanao politika efa mavavaky androany mihinan-javatra regny tsy tafongana teo i André Rajoelina. Fa ianareo vahoaka ny Antananarivo no nandeha nanotrona ireo mpanonga-panjakana reo tamin'ny 13 mai no nitafitongana any André Rajoelina. Ny nataonareo ihany tatia nindran-tany tatia ny titir olona nitika tatia tamin'ny 2025 ary indrindra fa zay tatia marontetra quelques jeunes foa tanora fitokely foana no azon'irzareny lahadatra kely zany fa tsisy vahoaka zany. Fa nareto ao Antananarivo no nanoton'ireo mpanonga-panjakana reo. Zavatra efa hainareo ihany mifagnano ireo mpanao politika reo. Izy nareto tsy nafantaky fiangoza tamin'ny 13 mai ny mpanao politika reo. Hainareo daholo fa olona efa tsisy manana fitiavana tanindrazana. Notronareo tompo tamin'ny 13 mai. Ianareo diazoko lazaina fa nanongana ny André Rajoelina nareo voaka ny Antananarivo. Zay tadideo tsara. Miandro ny ataonareo zay amin'ny magnaraky. Inona amizay ny azonareo atao amin'ny olana apakarinareo io. Tsy nijetsijenina ihany no nanongana ny André Rajoelina fa nareo voaka ny Antananarivo. Zay raha tsy ianareo tsisy votivongana teo André Rajoelina. Zay tegna malahelo amin'ny fagnanareo ny Antananarivo ao. Anareo ao mahay manao ny tsara, mahay manao ny ratsy. Zay avy aminareo foana mikorontanareo io fanonganam-panjakana rehetra misy eto Antananarivo. Ka mandinia tsara nareo voaka ny Antananarivo ao tompo. Misaotra tompo. So nabetsaka ianao dia makasitraka. Andrasantsika ny antso manaraka. Mirabanao tompoko. Eny tompoko. Miraba tompoko. Salama Mama Patrick. Miraba tompoko. Teo fa miverina kely Madame Clarisse avy aty Amermandroa. Eny tompoko, eny tompoko. Hitanao, samborony zareo naivy Raolidina ao nefa dia olona mpanao asa soa. Izany tsy mahafantatra ny asa soa nataon'ny naivy Raolidina. Ka efa zany ny anaty tsy lava resaka fa ny aty teny tsotra fotsiny. Ny endry zareo reo tahotra satria inona ny antony? Raha isy fifidianana io ka zany naivy Raolidina zany no ilatsaka. Tonga dia 90% premier tour dia vita indray dia élimineny zareo daholo zany le ekipa président Rajoelina. Mangataka izay Mama Patrick zay matanjaka rehetrarehetra sy olona nianatra rehetrarehetra varam-pianarana andaontsika rangahy hitory any firenena mikambana sy ny karazany mihitsy aloha io madama io mihitsy ny ahitsana ihany eo fa inge madama mbola arahany fitsarany fa resaka vaty nipetrahany io dia azafady papa ianao le niteny teo alohako teo ahintsoka kely ny teninao eto Antananarivo ary teny amin'ny 13 mai zay nahita fa zay tsy nilahatra fa misy tsy maintsy nalehanay teny olona tsy mihoatra ny 3 arivo ny teny miaraka amin'ny CNZ sy reto ekipa Madagasikara sy ireo fa fantatrao mpanonga-panjakan'ireo fa raha vahoaka zany tsisy vahoaka teo fa fisolokiana
tsisy vahoaka tsisy tolom-bahoaka zany teo fa tolon'ireo marary saina marary arena reo mialina morajoely averiko tsara niza mianao zao zao pisy loky vahoaka io fitondrana io fa tsisy vahoaka nanongana andrajoely zany teo ry zareo mpitandrotorana namandry Fidèle Razanatera Roland Ratsiraka reo daholo ny teo tsy ny ohatran'ny telo arivo raha farany betsaka nahita mihitsy ny masonay fa vahoaka zany nge raha Antananarivo Ramose firy tapitr'isy fa tsisy zany tsy nampeno lapan'ny tanàna hoe difotra koa rehetra any amin'ny Garan'ny Sorano fa mbola nalalaka ry alabian'ny lapan'ny tanàna io sotra tompo. Izovana betsaka ianao dia makasitraka mahazo tezitra fa tsy manota okazava ndasantsika ny antso manaraka eny tompoko mirava tompoko. Allo mirabanao tompoko miraba tompoko ohatrany somary mahery fiteny teo fa raha ohatra ka mahery ny fiteniko a dia teniko arina zano arina fa io anaotiko vina toko vana fifamelana ihany metety ka rehefa mbola jerijery ny fanamborana rehetrarehetra io zay natianao tany teny maeriseta teo hoe sambory ny alika sambory ny voalavo sambory mba ny rehetrarehetra raha mivitika atao fanadetiny dia fatory menoty ohatrany mafy ve ny tenako mifona re tompoko anata ampisainana zany ho atsika rehetrarehetra fa tsika dia malagasy ray ihany miraso makasitraka tompoko. Isaorana betsaka ianao dia makasitraka tompoko ndrasantsika ny antso manaraka eny tompoko miravanao tompoko. Allo tapaka izy afaka mamerina tapaka avy any aminao le izy eny tompoko mirabanao tompoko. Maraba namana mampatrisa miraba tompoko miaraba ny PA PTP ny volazany olona teo izy ka vaiza tompoko izy tompoko avatia petapeta fatrivakina karatra raha ny zava-bita teo fatrivakina karatra no telenito dia tsy ho votapaly fa olona mahity mahafantatra na olokona mainty io na olokona fotsy io na olokona verarina io fantatra foana ny zava-bita fa le izy anankiray tohatra amin'ny président Rajoelina faharoa entina nadiova-tena anjara valy-manana marika fa maningana tokoa moa tsy misy samitsipika raha valy-manana efa hita ny zavatra nataony teto amin'ny tany sy ny firenena indrangahy iny anisan'ny olona mpitondra nandainga indrindra mbola mpitondra teto dia manaraka ty filohan'ny fanavozana ty satria raha natany am-pianena ny katrelina indrisy fa nahantra ny nahantra ihany raha ny teny fa tsy akany any efa manana dia mampalahelo fa potika daholo ireo orinasa nanananana ty indrindra moa fa nivarotra menaka na ronono dia mbola izany ve no diovinareo fa maninona raha endrehana daholo dia nono tsy mety teto akoatra zany nanotrikodina volam-panjakana injara valy-manana dia mitontaky fosiny ao anatin'ilay fanavozana dia ohatrany hoe madio lasa anjely satria manakaiky mpiandry tsy izany ny fanavaozana fa nizaniza nanao amin'ny tsy mety dia sambory daholo ary rehefa misambotra aza atao sambo-dokotra fa ataovo manara-dalàna ninona ho teneninareo tsy ohateny vahoaka tompoko zavatra nataondra valy-manana teto nakatona ny radio viva ndroano mitera teo anosy be nakatona fiangonana tao an-taninanandrano gadraina daholo sy tsy mitovhevitra aminy sy nananohatra ohatra n'izany voninahitsy izany zeniny roaratsiraka Petra Kotiniaina fa indrisy moa ary Petra Kotiniaina efa nitsirona an'ilay fahavoazana dia tsy mahatsiaro tena tony ka makalahelo ny zavatra nampanantenena teny amin'ny président dia jiro sorano indrisy fa nifototra ny kolonely Israelina le hira nakafiziny tena mikandany telo ambin'ny folo mely fehitiny ka ho an'ny Monsieur Arsan Monsieur Skay Madame Rovo ty voatakonareo mihitsy zavatra natondra valy-manana na hoaizy nareo na hoaizy na naraty ny Rajoelina tany am-paladinareo
tsy voatapina zavatra natondra fanomanana fa tahotra ny ratsy velona daholo io ka ny vahoaka zao fa tonga saina inona tokoa moa mahatonga anareo matahotra miombana iny nareo iny nanongany tokony atahotra manongana ary materiterika le zava-misy kasika le azo anankitelo aminy zany tsy fantatra tsony mandeha amina volanenana ninona fa mangoroka reny reo dia le jery privé anankiray no entin'ireo mandolotra afaka fotoana foana fa fa tsy ho ela tota tompoko isaorana betsaka ianao dia makasitraka andrasantsika ny antso manaraka eny tompoko mirabanao tompoko mirabanao tompoko efa teo ianao fa nondrehoan'ny hafa eny tompoko atao moramora le radio atao moramora le radio atao moramora mihitsy le radio atao moramora mihitsy aloha le radio anao zay dia mitenena amin'izay miaraba mampatrika miraba to miaraba tsika mpisainy rehetra rehetra iza dia avia izy tena fahila iza dia avia izy iza dia avia izy ay mazambolona le tembotro manjaka tompoko eny tompoko ya ay fa elaela ihany moa dia anio hevitra nefa ohatrany tsy mety ho tafilitra moa ndraindray kosa ny tsy teny tsony nefa ny ohatrany tsy mety ihany ny eritreta fa malahelo an'le fireneny tena lataka katerina le firenentsika hoa dia sanombotra tombavaka isika rehetra fa tsy fantatra zay ho avoakany ampita sendra ndeto mpanao politika tsy valahara tsy mifaditrovana moa tsy misy ilana azy isika dia izao rahantsika mahita sy miaina zao tsy fitiava-tanindrazana zany na dia kely aza fa fitiavatena fitiavam-bola fitiavan'ny voninahitra fakalana filonana any ka manao izay ifikirana mafy amin'seza eo kotikokoto ary manangona rena sy izay azo rofana rehetra faran'izay betaka sy faran'izay angana satria fantatrareo reo nefa fitondrana saradalany io entiny io dia mitaitsain-dava ohatry ny sobaka kamoron-drena zareo dia izao zavatra atao zao tsy misy fitiavana zany tsy hoe sy fitiavana zany fa nampialonana nampankalana ny président razelona ihany fa marina daholo ny teny lena amina teo hoe tahotrazy ny tena betaka satria maty mivomangana sesiky ny tanany zareo ka tsy nahandry n'le rotoran razelona farany teo dia nanjary nanao fahatany dia zao rahatsika mahita zao daholo fa vao maika navita zavatra betaka le rajelona dia nafitombo fitiavan'olona azy fa tsy hita le hoe iny ty fitiavana slogan zareo hoe mihitsy apotsina atao manga masaka izy dia mihintsana teo vao mai nitombo fitiavan'olona anazy dia zava-bitan-drazelona tsy voatokana tsony fa reo izesteny zareo amin'izao fotoana reo zao ny projet koa nefa mbola be dia be ny saika ho atao dia tsy misy natao zareo fa tsy mpanozongosolona be dia be reny aza mety revirebendreo hoe tsy gasy zany hoe tsika vahoaka mihitsy tsika kola tian-drajelona reto ny teneniko amin'izany aza mety revirebendreo hoe tsy gasy ty hoe misy olona ny nationaliteny ho atao mandadare ho tsarainy tsisy mitombona daholo zany rehetra zany fa tsy maintsy reo tsy zareo mahay lalàna mpanonana lalàna ny fahitako an'ireo raha tena nay lalàna ngereo ka io misy teo fitsarana io no mijerevana inona ny tena zavatra grahabety ataony io ny tokony tsaraina voalohany zao mahavita an'izany manakona ny titipitarana manameloko azy zany izy ndray tonga mitana nefa olona nigada tetony dia foana ny titipitarana aiza koa nisen'izany mahay lalàna ve zany olona zany apetena verino tsara ny tenany rehefa nisy olona iny dia napakariny grade dia mizoirany le avantage hitra tsy niraity no misy tena zany izy zavatra azotiresa satria hoe mofo mitorina zany olona zany zao e fa tsy maintsy itsoko reo rehefa avy eo dia isorao tsika koa ty resaka fiombavantsika resaka hoe voafitaka kolonely tsy voafitaka zany io efa nanandrananongany indray mandeha talohan'ity fatratra dia nigiala dia izy io ihany namprisia mety mambanona rehetra dia izy ny sa mety nitainana io indray hoe ao anao no atosika eo dia
tena vazipaty ny nankany izany anao vazipaty izy satria ny gadonikiada tany Tsirva. Dia ireo miara-mitondra aminao ireo ilay niaraka tamin'ny nanongana taloha dia tsy manaikiko. Tapaka avy any aminao, isorany ianao isorany ianao antso roa sisa no raisitsika, antso anankiroa. Antso anankiroa sisa no raisitsika, eny tompoko, miraba tompoko. Tsy eny mihitsy ianao. Maka toerana tsara hoe. Allô, miraba tompoko? Tsy eny mihitsy izy. Eny tompoko? Maheno anao fa lavitra be. Tapaka izy. Afaka mamerina miantso izay tafiditra eo aloha. Eny tompoko? Miraba tompoko? Miraba mampatsika noriava dia maro ihany. Miraba tompoko. Zavatra tiako mba tenenina zany dia zavatra mahagaga hoy izy sy tenenina. Raha ny teny izy hoe teny ny ministry ny fitarana mama hoe sandoka fitondrana division président Rajoelina dia gaga ianao. Iza zany no tsara ny fifidianana ary na tamin'ny 26% président Rajoelina tamin'ny mandaty eo. Mahagaga ianao zany no mahita an'ilay zavatra le hoe fitorinana azy amin'ny fangalarana fitondrana division. Tena elana le izy mandinika zany sy mierikerika ianao tahaka ny tena vezana le gaga. Misy teo ny fitarana momba lalam-pandrenana. Dia rezo reo zany dia mainty izany zavatra rehetrarehetra misy zany faharoa manarakarak'izay. 20 taona ny président Rajoelina nitondro. 20 taona zany fa 7 taona fa 7 taona izy mahomba anareo teo. Ao, dia misaotra lila tompoko. So nabetsaka ianao dia makasitraka. Antso iray farany ary no raisitsika. Antso iray farany 034 07 009 88 na ny 032 91 901 20. Andrasantsika izay antso iray farany izay dia ho faranantsika ny fandarana. Ianao zany mamarana ny antso tapaka. Eny tompoko? Miraba tompoko? Mirabanao tompoko? Ny avatetesatesate zany namana mampatarika. Efa niteny ianao fa andraso aloha efa niteny ianao fa alohandreo ny hafa aloha mba marana azy. Aloha mba andrasantsika antso iray hafa avy any amin'ny hafa. Eny tompoko? Miraba tompoko? Eny tompoko? Miaraba tsika Betsetra dia miaraba Malagasy Fabolo Rasolo 67. Eny tompoko? Le izy mamy tena marina daholo voalazan'ny olona fa tsy fa pampatraivana ny olona fotsiny dia hoe langage politika ampiasain'reto olonreto ny teknika eny tsy ampy le système manakomany an'le raha mandeha any ambady. Manisy kely zany le rideau dia hitan'ny olona ihany le ao ambadika ny rideau. Io zao tsaraina le ray Sara-Tsay vola tsy tsaraina ety amin'ny fitsarana fa ary amin'ny fonja ary ny tsaraina ry ambadika ary dia mandeha par silence any le zavatra satria atahorana ilaza le zavatra. Takomana zany le aperan'le karana sy ny karazany rehetrarehetra. Tsisy olona tsolo zany atokisan'le ao anatin'le fitondrana dia tsy hitatsolo izay atao. Olona nomena tamin'ny janvier dia asorinao volana avril. Inona no vitan'le olona na ny birao an'le olona le mety mbola tsy voatetiny akory. Tondrona le olona hoe talia général talia party ny jony tany aboeny le Berida tamin'ny ministra filakevitra ministra taparany taloha. Dia zao ndray dia efa nasorina tampa natao sekretera général ministera ny jony ndray. Dia le sekretera général jony teo nefa vao nitenena tamin'ny volana novambra
inona zany asa vita leo ministera to amity fanavoalana ty hoe itadiavan'olona izy reny apetraka itsy amenakarama 10 volana tiandreny apetraka itsy zany ve zany nitondrana le fanavaozana anany eny tsy mazava am'le vahoaky ny fanavaozana ho a de tsisy zavatra atenaina amin'io fa tsy ny fifidianana de mitondra le tetezana izy zay tokony atao mazava bolina tabala tsara ahoana le chronogramme inona zany no atao de inona no atao zao fa tsy lozana mitakomana aratsiana foana hoe arovina zany vao mety arakaraka le anaratsiana an'le an'rajoelona nohatra lasa zezika mampitsiry an'le vao mainka mampitsiry an'le fitiavan'le olona sasany azy le olona mpiti azy efa eo ihany fa le olona any ivelany re lasa miti azy automatika am'le fanenjena ianao ve alahady alatsinainy ianao ametraka an'le taratasina amin'ny fanasorana an'le zotra azy fisaborana le député atao samby dokotra sabotsy alina ohatrany hoe mangataka zala zao angataka fanorena trano de permis de construire mbola tsy valy akory le permis de construire zany rindrina koa nefa efa miakatra 2 metatra inona zany dikana tokony mbo efa valy le mail lehibe vao samborinao le olona am'izay ndray tsy mifanaraka le ministre sy le mpanina de iza zany marina entina anakorytanana an'le vahoaka fotsy hoe driblena an'le tetezamita hoe tsy ho vitatsika anatin'ny 7 volana ty fa antaotsika hitady hevitra anakorotanana an'ity de metara aiza ny avitanao zavatra vitan'le filoha teo aloha hoe raha zary izy tsy miteny an'izany mihitsy fa de fa modina fanina fotsiny any zava-bitan'le teo aloha fa manao tsaratsara kokoa hoe ao anatin'ny 2 volana ty zany mitovy amin'ny vitany la Norbert Ratsiraona ao anatin'ny 2 taona de vita fifidianana zay fotsiny eny tedavina aminazy de vita fa tsy enao ndray lasa miratsy ny olona ne miala daholo be menao ny tratrafarany eo mbola tsy valy akory ny any na sasany efa mandray jet privé fa any France nefa milaza fa hiala amin'ny France de inona zany le gasy ny tavaky farany eto zay tokony mba mampiady any gasy hoe samy mandinika de jereo tsara aza mijery tsotra fotsiny fa tsy kilovo mihitsy mitsikilo hoe inona ny tena fandehana antsamborina gasy aiza zao mbola tsisy karana anankiray voasambotra mihitsy iny de tena nanao ny tsara dolo hoe zareo karana sy vazaha eto Madagasikara reo tsisy maloto mihitsy hoe de zay filoha-pirenena teo raha samy atanginy eo ambony mizana daholo tsara vita sy ny ratsy vita de neniza mibetsaka ny tsara de neniza mibetsaka ny ratsy iza zany atao mihitsy zany zay fomba ratsy misagana amin'io le fitirinany any rajoelona de amizanakizaseo ndray ataotsika misy fomba hafa ndray hitorina anazy izay mihitsy zany ve ny tanjony fa tsy hoe zay atonga zay repoblika fahadimy fa zay ampigadrany any rajoelona inona zany mahafisandohana nataony mitondra filenena le mpitsarana amin'ny anazy an'le zoma mpitondra filoha-pirenena azy zany tokony gadrainy nanome fitondranan'olona santoka aiza koa nisy olona isantoka ho filoha-pirenena raha agnaty raha tsy andry rajoelona omena fahefana feno amin'ny asa sesesy karazana tena miteniteny foana mihitsy le olona sasa mba mila mieny any le gasy de mila mijery any hoe inona ny fandehany inona ny dikan'le zavatra teneniny inona ny zavatra mitrany de tsika rehetra samy mijery fa ho après zao filakevitra ministra amin'ny talata de misy olona tenena androany ndray ngamba zao ho asorina de soloana olona sorana betsaka ianao de makasitraka izay ny antso noraisina tamintsika ry mpianatsaina akasitrahantsika rehetra tao anatin'izay faneho-kevitra rehetra izay famidinana foy amarana fandarantsika mpanara-maso ny vahoaka malagasy mitondra ny faneho-kevitra ny olo-pirenena mibetsaka ny fanotsiana mibetsaka ny zavatra mampiady saina mibetsaka ny zavatra mampiororo saina misehatra ara-politika ny resaka tsy tafatombona amin'ny zavatra eritreretiny ary indraindray ary ohatrany hoe misy mamila ny sainy ny vahoaka malagasy
tsy fantoka amin'ny fitiavan-tanindrazana ve fanontaniana mipetraka tsy andray andraikitra tsara anao asa tsara eto amin'ny tany sy ny firenena ve asa aza taitra raha ohatra ka miboiboika ao anatin'ny vahoaka maro anisa indray izao ny mahatsiaro ny zava-bita sy ny dia-tana ny mpitondra teo aloha ka veloteny izy ireo sy velokevitra izy ireo fa tsy mifanandrify amin'ny tanjona eritreretina ho fampandrosoana amin'ny Madagasikara ny zavatra mety misy ka lasa misafotofoto mifamaofao be ny ady